ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ry avana no hiarabana sy hanolorana ny firarian-tsoa ho anao sy ny ankoanao izay manaraka sy mihaino izao onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa izao ka manaraka ity fandarana ampalalao ahy izay lalana tokony alehako ity. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mankalaza sy midera anao izahay noho ny fahatsaranao sy ny halehibiazanao ary dia manome voninahitra anao izahay fa ianao no Andriamanitray. Ianao no Rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tomponay. Ankehitriny mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao izay fa tsy mendrika mpanota izahay noho ny heloka maro samihafa izay nataonay mifanohitra amin'ny sitraponao. Dia mangataka izay sasao amin'ny ranao Jesoa Kristy izay ianao ilay nampidina sy nandrotsaka ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana anay sy famelana ny helokay. Ary dia mangataka izay hoe ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy satria efa izany raha teo ny fikasanao dia ny androtsahanao ny fanahinao amin'ny nofo rehetra. Dia misy mananteny izay fa izany fanahinao masina izany no hitoetra ao anatinay, hitarika anay, hampianatra anay sy hanoro anay amin'ny marina rehetra. Ary dia hitarika anay, hampianatra anay ny teninao, ahafahanay maka ny lesona entina miaina amin'izay fiainana sarotra sy miharatsy isan'andro izao. Dia misahy ianao araka ny efa fanaonao ka mitenena aminay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesoa no hanaovanay izany vavakay izany. Amen. Mbola ho jerentsika ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra. Petera voalohany toko fahaefatra ny andiny voalohany ka hatreo amin'ny fahaefatra no vakitsika. Petera voalohany toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesoa. Koa satria nihatra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany, fa izay nihatra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota. Mba tsy handanianareo ny andronareo sisa amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsapo izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy. Ray masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jerentsika matetitetika ihany ity tenin'Andriamanitra ity izay milaza fa tokony elana, tokony hajanona, fa ampy izay ny fanaon'ny jentilisa. Izay voalaza eo karazana faharatsiana maro samihafa voalaza ireo izay voatanisa eo amin'ny andininy fahatelo ireo. Ny fijejoana, ny fanirian-dratsy, ny fimamoana, ny filalaovan-dratsy, ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsapo izay fady indrindra. Izany no voatantara eto satria ireo izany anisany. Mbola misy ankoatran'ireo fa amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe voafehy ao anatin'ireo ihany koa ireo velarina tena velarina ny voalazan'ireo fa voafehin'ireo ihany koa ny hoe misakana ny olona tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Satria ny jentilisa tsy hisy jentilisa hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izany fa
ny zanak'Andriamanitra no miditra, ny mpanompon'Andriamanitra no miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izao no resantsika tamin'ny hery androany ilay zava-misy izay nampalahelo. Nisy ilay fahafatesana olona izay nolazaina teto iny dia nisy ny fiandrasana ny razana teo amin'ny tanàna sy vohitra izay nisy izany fahoriana izany. Dia nolazaina tamin'izany hoe nanara-po tamin'ny filan'ny nofo maro isan-karazany ny olona nandritra izany fotoana izany. Teo amin'ny 4 andro teo moa izany no nijanona teo amin'ny tanàna sy vohitra io razana izay nandrasana io. Ka tao anatin'izany dia tena hita mihitsy hoe betsaka loatra sy tafahoatra loatra ny fanaraina-po tamin'ny zava-mahamamo indrindra sy ny zava-mahadomelina. Dia nitarika tamin'ny fanaraina-po koa tamin'ny filan-dratsy sy filan'ny nofo, ny fafinaretan'ny nofo, ny adalàna maro isan-karazany. Ary tena marina ny voalaza araka ny nolazaika tamin'ny heriny tao amin'ny Efesiana, voalazan'ny Efesiana 5 hoe azao mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaraina-po amin'ny ratsy vahoaka ho fihainoana ny fanahy. Satria rehefa ny boboka, ny foka, ny sotro nihinana ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ireo olona ireo izay tsy olona vitsivitsy fa olona maro, ny ankamaroan'ny olona izay tonga nanatrika ilay fiandrasana izany razana izany, nanatrika ilay firetan-toro dia nanara-po tamin'ny faharatsiana avokoa. Raha nisy ankiray mampieritreritra hoe aiza ho aiza moa izany izao ny tena mpitondra fivavahana marina eo amin'izany tanàna izany, manoloana izany karazan-javatra samihafa izany, satria raha ohatra fotsiny izao ny fahita sy ny fanao ho an'ny tena kristianina dia misy mpitondra fivavahana, misy mpitarika fiangonana, misy mpanompon'Andriamanitra izay mitarika sy manatrika ireny fiaretan-toro noho ny fisian'ny fahafatesana na fahoriana ireny amin'ny maha-kristianina. Fa misy manao an'io fiandrasana razana na fiandrasam-paty io ho fanarana-po, fanararotana amin'ny adalàna maro isan-karazany. Ary dia izaho moa izany matetika ny any fanaoko rehefa izaho no miandro faty na izaho no miaro-tory amin'ireny fahoriana ireny dia matetika aho no miteny hoe tsy natao fanalana alina velively araka ny mahazatra ny olona hoe fanalana alina, fa natao ho tena fandinihan-tena sy fieritreretana, ary indrindra koa natao ho fiderana sy fankalazana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ireny fieretan-toro ireny. Voalazan'ny ten'Andriamanitra mantsy hoe amin'ny andro mahafaly mifalia, fa amin'ny andro fahoriana mieritsereta. Ka dia natokana hieritsereta ny velona ireny. Aiza ho aiza moa izany ianao isika eo anatrehan'izao zava-misy, eo anatrehan'izany fahoriana izany. Aiza ho aiza manatona ny lanitra ve sa manatona ny afo be na ny elo mirehitra afo? Izany izany no tokony ho dinihana tsara amin'ny fotoana tahaka ireny. Dia izany no ilana hoe tokony misy foana tompon'andraikitra na mpanompon'Andriamanitra hitarika ny fanampam-pivavahana sy andry ny ondran'Andriamanitra mba tsy hahatonga ny olona hanara-po amin'ny ratsy tahaka izany. Satria averina ampatsahivana fa tao anatin'izany dia izao betsaka loatra ny zava-pisotro sy ny zava-mahamamo, ny zava-mahadomelina izay nangon'ny fianakaviana, ankoatran'izay nangon'ny olona ivelan'ny fianakaviana. Satria matetika ny olona koa efa mivatsy samy mitondra avy any koa
dia eo no manara-po samy mihinana samy misotro. Dia teo anatrehan'izany dia nisy ilay vehivavy izay nampisotroiny zareo, nampisotroiny ny olona toaka. Dia araka ny voalaza moa izany fanadihadiana nataon'ny dokotera izany dia hoe sady nomena fampahatoriana ny fangaro tamin'ny toaka izany io vehivavy io, izay ampahatsiarovana hoe vehivavy 5 taona. Dia rehefa avy eo naolan'olona 7 lahy izy io. 7 lahy be izao manolana vehivavy anankiray, sady vehivavy anankiray efa mamo. Dia lazaiko aminareo fa nampalahelo hoe maty ilay vehivavy. Talata alina no nitranga izany zavatra izany, fa maty ny alarobia atoandro ilay vehivavy. Maty ny alarobia atoandro io vehivavy io. Tena zavatra mampalahelo ilay izy hoe fahafatesana no nitranga, dia andro faty no atondihan'ny olona ny fianakaviana sy ny mpiara-monina, dia ny ampy anankiray ny faty teo an-tanàna. Vokatry ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina be loatra izay nohanin'ny olona sy nosotroin'ny olona, lasa niteraka zava-doza teo amin'ny tanàna. Ary izany indrindra no mahatonga hoe aleo averina foana, tsy mampanina ny mamerina matetika, ampianarana ny olona, ndao samy hiara hifanentana, ndao samy hampianatra ny olona hoe ratsy anie io zava-mahamamo sy zava-mahadomelina io, fa tena miteraka fanarahanam-po amin'ny ratsy io ary miteraka fahoriana sy fijaliana sy korontana maro isan-karazany io. Andeha jerevantsika ange ny ohabolana toko faha-23, ohabolana faha-23 ny andininy faha-20 sy faha-30 no andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesoa. Aniza ny indrisy, aniza ny indry, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokona, aniza ny ratra-tsehoatsehoana, aniza ny maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny, an'izay mandehandeha manandrana divay voaroaro zavatra. Izany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tena hita mihitsy hoe tanteraka tamin'izany fotoana izany, tamin'izany tanàna sy vohitra izany, tamin'izany fianakaviana izany, tamin'izany fiarahamonina izany, io voalazan'ny tenin'Andriamanitra io. Mikikitra, manara-po, manapatra ny filàna amin'ny fimamoana sy ny fisotrotoaka sy ny fifohana zava-mahadomelina ny olona, dia lasa mahavita zavatra tsy tokony ho vita, lasa manao ny tsy fanao, lasa manao karazana faharatsiana maro isan-karazany io, dia tonga amin'izay voalaza eto: indrisy, endry, fifandirana, fitolokona, ratra-tsehoatsehoana, maso mivoaramena. Tena hita mihitsy hoe tena tanteraka ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fahafatesana moa izany ny hafaran'ilay ratra-tsehoatsehoana sy ilay fitolokona sy ilay fifandirana sy ilay zavatra mampalahelo samihafa izay nitranga. Vokatr'ilay zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, vokatr'ilay toaka, labiera maro isan-karazany izay nangon'ny olona sy noentin'ny olona, iverin'ny olona fa mahasoa azy, iverin'ny olona fa mahatsara azy. Tena mampalahelo ilay zava-misy hoe fahoriana no hatrehana, fahafatesana no hatrehana, ny andro faty izay no atondia, iombona amin'ny alahelo sy ny fahoriana no atondia, fa tena hoe mitombo no isan'ny maty eo anatrehan'izany. Andro aman'alina, araka ny voalazan'ilay namana izay mitantara dia izao: andro aman'alina ny ankamaroan'ny olona izay tonga tamin'izany dia mahamo foana, misotro foana, ary izany no mahatonga ny olona mifampitaona tamin'ny ratsy. Raha ilay olona izay nampisotroana toaka, ilay vehivavy io, mino aho fa tsy noforsena izy nisotro toaka,
fa tena efa zatra misotro toaka ihany koa izy matoa. Mamy tahaka izany ary any amin'ny fahoriana tahaka izany no mamy dia efa zatra misotro ihany koa izy matoa mamy. Fa rehefa avy eo dia mitombo ilay faharatsiana dia lasa misy manararaotra, lasa tonga ny fanararaotana any amin'ny filàn'ny nofo sy ny fitsangatsangana. Ary izy moa izany nefa rano ny vokany dia vonoan'olona mihitsy ny vokany. Karazana fahadalàna sy karazana heloka behivava tena samy mamofady anie izany fanolanana sy famonoan'olona izany. Izany nefa ny zavatra nitranga nolay toaka sy labera sy ny zava-mahamamo, zavatra maro isan-karazany izay nataon'ny olona tamin'izany fotoana izany. Izay voalaza fa ny jentilisa no manao an'izany. Ny jentilisa manao an'izany. Ilay izy anefa dia aoka ho tadiditsika tsara fa raha ny tantara dia izao. Ny zanak'Israely ihany tany aloha no jiosy. Dia ankoatran'izay jentilisa. Fa mitovy an'izany ihany koa ny amin'izao fiainana izao, ny olona rehetra izay nanota, izay nania, izay efa nanao ny tsy sitrapon'Andriamanitra dia jentilisa. Fa rehefa niovana ny Ray an'i Jesoa Kristy izy dia lasa kristianina sy lasa mpanompon'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra. Noho izany ireny olona izay manao ny adalàna sy ny faharatsiana ireny, izay manara-po amin'ny nofo, izay lazaina fa fanaony jentilisa no zavatra ataony dia izao afaka ho tonga zanak'Andriamanitra izy ireny. Afaka ampianarina sy taomina resena lahatra hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ireny. Satria mazava tsara fa na isika aza, raha jerena manko ny tenin'Andriamanitra ao Petera dia izao ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa. Izany hoe efa nanao ny fanaon'ny jentilisa koa isika, efa nanota koa isika fa niova. Rehefa tonga saina dia miova, najanona teo fa ampy ilay fahadalàna maro isan-karazany dia tokony ampianarina ihany koa ny olona rehetra, ny firenena rehetra hiala amin'ny karazana faharatsiana maro isan-karazany io. Fa ny zavatra mitranga amin'izao dia matetika tsy misy miraharaha izany fampianarana izany intsony ny olona, fa izay mampianatra indray aza no enjehana sy haratsiana sy esoina sy tenenina ratsy araka ny voalazany eo amin'ny Petera toko fahaefatra, Petera voalohany toko fahaefatra dia ny fahaefatra hoe ary amin'izany dia gaga izy satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo dia enjehiny sy haratsiana ary asiany teny ratsy. Lasa ohatran'izany zava-misy amin'izao fotoana izao, ny olona izay mitaona ny olona handeha hanao ny fahamarinana, hiala amin'ny ratsy, mananatra ny olona indray no voahenjika, voatora-bato. Ary tsy mahagaga fa efa ohatr'izany ange, efa ohatr'izany hatrany voalohany fiainana teto ambonin'ity tany ity, Abela izay nakasitrahan'Andriamanitra no nenjehaninkena no vononinkaina. Izany ny zava-misy izany. Ary Davida izay olona araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fon'Andriamanitra no nenjehan'i Saoly. Ary Jesoa Kristy izy zanak'Andriamanitra izay Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao no nafoin'ny olona sy ny lavin'ny olona ka nolazaina hoe mboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ohatr'izany foana ny zava-misy ka ianao izay hijoro amin'ny fahamarinana, hampianatra ny olona ihany koa dia miomana fa lavin'ny olona sy menjehan'ny olona ary asian'ny olona teny ratsy ihany koa ianao, fa mila mahazaka izany ny mpanompon'Andriamanitra ary mila mandroso amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra satria be dia be koa ny mpanompon'Andriamanitra izay efa niova no nenjehana sy naharatsiana ary betsaka amin'ireny no lasa martyra. Fa ny ankabetsahan'ny martyra anie tsy hoe avany hatrany an-kibon-dreniny izy no efa kristianina sy efa zanak'Andriamanitra, nanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny ara-ny aina tamin'ny olona rehetra, nanao ny fanaon'ny olona rehetra no niova ny ankamaroany. Samy nanompo saby, samy nanao adalàna, samy nanao karazana faharatsiana ny ankamaroan'ireny olona izay lasa martyra
ireny na ny voalaza ao amin'ny baiboly na ny voalazan'ny tantara teto amin'ny firenena ohatra. Raha jerena tsara ny tantaran'ny fifohazam-panahy teto Madagasikara ohatra dia izao, ireny olona rehetra izay mitarika ny fifohazana na tonga ireny tobo maro isan-karazany eto Madagasikara ireny dia olona nanao ny adalàna avokoa. Nisy ny mpanompo sampy, ny dahalo, ny olona izay nanao ny karazana faratsiana maro isan-karazany io no lasa niova. Ka ohatran'izany izy io, Andriamanitra mahay manova ny olona, fa ny olona ilaina mifananatra sy mifampianatra, mifanoro. Fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra, tahaka ny nandrahan'i Jesoa Kristy ny mpianany ihany no andrahany antsika amin'izao fotoana izao. Fa iza no tena handray andraikitra dia iza no miala andraikitra, iza no hanaraka ny baiko, hanatanteraka ny baiko izay omena hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amin'izao fotoana izao dia manjary ohatran'ny lasa mahazo vahana ny karazana fiatsaram-belatsiana, ny fisehoana ivelany na ny tahaka izany. Satria misy ny olona raha jerenao izy na anontanianao izy, fantarinao ety ivelany momba azy dia ohatran'ny hoe olona tena kristianina izy, ohatran'ny hoe tena zanak'Andriamanitra izy. Fa ny ao anatin'ny fony izay Andriamanitra irery ihany no mahita azy dia mifanohitra amin'izany. Mifanohitra amin'izany. Ny olona samy olona tsy mahita ny ao am-po, fa Andriamanitra no mahita izany. Dia miseho ety sy eroa ny olona milaza azy ho kristianina, ary betsaka no mandahy mason'ny olona hoe izy dia tsy mpanompo sampy izy. Izy dia milaza ny tena no kristianina, fa ny zavatra ataony ao ambadika mifanohitra tanteraka amin'izany maha-kristianina sy zanak'Andriamanitra izany. Ary io tena mahagaga, tena mampalahelo fa tsy mifidy io, tsy mifidy karazan'olona io na mifidy sarangan'olona. Fa tena betsaka loatra ny olona no tratra an'izany fiatsaram-belatsiana, fisehoana ivelany izany. Manao asa soa etsy sy eroa ny olona, manao fanampiana etsy sy eroa ny olona, miseho ho mpivavaka etsy sy eroa ny olona. Fa ao ambadika izany misy zavatra ataony izay tena mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany mahatonga an'io karazana adalàna maro isan-karazany tsy mety foana io, satria manahaka, makatahaka ireny ihany koa ny olona izay tarihana. Misy mpitarika fivavahana, mpitondra fivavahana, mpitondra fiangonana, izay mpitarika fikambanana na ohatr'izany, izay heverin'ny olona fa azo alay tahaka tsara, no misy modely ratsy izay mitranga amin'ny fiainany andavanandro, amin'ny zavatra izay ataony, dia mahita an'iny ny olona dia lasa manaonao foana. Raha amin'ilay toerana izay noresahana teo hoe nisy fahoriana dia nanara-pota amin'ny adalàna maro isan-karazany ny olona, dia tonga tany amin'ny ratra tsehotsehona sy ny fitolokona sy ny indrisy no mason'ny voaramena sy ny karazany, tonga tany amin'ny atsaritaka maro samihafa, dia lazaina amintsika tsara hoe toerana misy fiangonana anie izany toerana izany. Izaho efa tany amin'ilay toerana mihitsy fa misy fiangonana. Raha tsy diso ny fantaro dia misy karazana fiangonana maromaro, aloha tsy toroana inona avy ilay karazana fiangonana. Kanefa rehefa tonga amin'ny fotoana ohatr'izany dia heverin'ny olona ho fanaovana fety mihitsy ilay fiandrasana faty, nanarana ny olona fo amin'ny karazana adalàna maro isan-karazany. Ohatran'ny hoe manao fety mihitsy anie izany olona izany. Tena inkonao fa tena ohatran'ny hoe manao fety mihitsy izany olona izany, izany fianakaviana izany, izany fiarahamonina izany, satria sady mamono aomby mamono kisoa, ary dia manara-po amin'ny fisotroan-taoka sy ny fisotroana divay sy ny zavatra maro isan-karazany mitovitovy an'izany. Ary dia lazaiko fa tena nisy mihitsy aza araka ny voatantaran'ny nanatry-maso hoe misy tena kisoa anankiray vonoina fotsiny hoe atao tsaky hisotroana
toaka sy labiera sy ny karazany. Dia eritrereto amin'izany, tena izany anie ilay voalaza hoe misotro ny olona, manara-po amin'ny zavatra rehetra ny olona, nefa tsy fantany hoe akaiky anie ny tompo e. Akaiky. Ohatr'izany ange tamin'ny andro Noa sahirana amin'ny fanamboarana ny sambo fiara mba hamonjena azy sy ny ankohonany, satria efa hitan'Andriamanitra ny faratsiany zanak'olombelona ka ho avy Andriamanitra nindringana ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny safodrano, fa mba hahafana mamonjy an'i Noa dia nasiana nanao sambo fiara i Noa. Dia Noa izay manao sambo fiara io tsy manao ny fanaon'ny olona, lozany manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny baikin'Andriamanitra, fa ny olona manara-po tamin'ny karazana faratsiana maro isan-karazany. Izany ny zava-misy. Dia ohatr'izany koa izany zava-misy izany, alina manara-po amin'ny fiainana eto amin'ity izao tontolo ity izao ny olona, fa tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mety manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mety manao ny zavatra takian'Andriamanitra ho ataony mba hamonjena sy hanavotana azy ho afaka amin'ny fandringanana izay ho avy. Ho avy anie ny faran'izao tontolo izao e. Dia ny karazan'olona rehetra izay voatantara amin'ireny karazana faharatsiana izay voalaza ao am-petera io nge tsisy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na iza na milaza azy izy fa mpitondra fivavahana, na milaza azy izy fa kristiana, na milaza azy izy fa mpanompon'Andriamanitra, tsisy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampalahelo ny zava-misy ka dia misarika ny saintsika hoe andao samy andiny tena. Dia rehefa mibebaka ianao hampaherezo ny rahalahinao, ianao izay mahatsiaro tena fa tena efa afaka na enjehana azy ianao, mila mahery ianao, mila mandroso hatrany ianao, mampianatra sy mampahery ny hafa izay hitanao fa mbola voageja, fa tsy natao hiataka hiala aminy ianao satria izy voageja moa ianao efa afaka. Ny takiana aminao dia izao, ny tsy hanaovanao ny fanaony intsony fa hialanao tanteraka amin'ny fanaony, tsy hiverenanao intsony amin'izay efa nialanao, fa mampianatra azy sy mitaona azy, mandresy lahatra azy, izay no andraikitrao. Ary izany indrindra no ambaranay foana hoe ny lohateny fantarantsika dia hampalalao azy lalany tokony alehako, fa ny ten'Andriamanitra dia niteny ilay tandapa Etiôpiana tamin'ny Filipo hoe ataoko ahoana ahafahay raha tsisy mampianatra. Raha tsisy mampianatra anie ireny olona ireny, raha tsisy mandresy lahatra ireny olona, raha tsisy mitaona ireny olona izay manara-po amin'ny ratsy maro isan-karazany ireny, tsy hahafantatra n'inona, tsy hahafantatra velively izay tokony ataony izy, fa heveriny fa mety ny zavatra ataony dia tohizany foana. Noho izany dia miantso antsika ny Tompo andeha hanaraka ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe ity aho, irao satria ny fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra, ny baikin'Andriamanitra, ny hiraka izay ampanaovan'Andriamanitra antsika no ahafahana manatanteraka ny famonjena ho an'ireny olona ireny, satria Jesosy Kristy efa tsy ento intsony fa isika no miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ao anatintsika, araka ny lazaina hoe azo hery isika amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina amintsika dia ho vavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria rehetra any amin'ny faran'ny tany isika hampianatra ny olona hiala ny karazana faratsiana ka hahatonga ny olona hitaona ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra kendrena dia ny zavatra kendren'Andriamanitra ihany, dia ny hamonjeny izao tontolo izao mba tsy ho very izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa amintsika indray satria tapitra ny fotoanantsika, hivavaka isika. Isaoranay anao Tompo ny fotoana izay nomenao anay, nahafahanay ny fampidinika tamin'ny alalan'ny teninao, dia maka-lesona avy amin'ny zava-misy, satria ny teninao no efa mandrara sy manambara ny voka-dratsiny ireny filàna maro isan-karazany ireny. Dia aoka izahay tsirairay avy samy handinika ny tenanay aloha,
ary dia ho vonina hiala tanteraka amin'ny karazana faharatsiana, ary dia hanaiky ho iraka ao ihany koa amma ireo mbola voageja ao anatin'izany, amin'ny fomba rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fitaovana rehetra izay ahafana manao izany asanao izany. Dia mametraka ny fiainan'ny tsirairay avy eo ambanin'ny fitahianao sy ny fiahianao hatrany izahay. Aingana ka ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny mpanomponao rehetra, tahaka ny hanambinanao ny fanahin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Dia mifarana ny fandarantsika amin'ny manaraka raha sitrapon'ny Tompo hiaraka eto amin'izao fandarana izao ihany isika. N'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ny fiadanana. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-tsain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.